manomboka ny ilo Jite miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be. Bonjour, je suis Katiabi, manolotra anao ny le Jite. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Spaghetti français. Spaghetti français. Bijouterie vite vous la mail. Tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box Manolotra ho anao ny le Jite. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Lasy topoko vavy no izidiana ny tokantranao amin'izao takariva izao ialana tsindrindra ny fahatarana ho atombotsika avy hatrany ary ny fiarahana ho atolotra ho anao ireo lohateny nisongadina ho amin'ity androany ity. Mitohy ny fifanenjehana eo amin'ny antoko tim sy ny prefekturan'ny tanàna hatramin'izao. Hosoloana vaovao avokoa ny endriky ny vola taratasy mitondra ny sanda ariary manomboka amin'ny ariary zato hatramin'ny ray alina miampy ny fahatongavan'ny roa alina ariary. Any ivelany kosa dia ao anatin'ny fihetsiketsehana fanoherana ny fihaonana tampon'ny G20 ireo olona any ankehitriny. Fanmiarabanao izahay tomboko lahy sy tomboko vavy ary tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao manasanao izahay anaraka izany hatramin'ny fiafarany. Toetra raha anisany mafampany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny hetsika izay kasainy ny antoko tim ho karakarainy eny amin'ny kianja be ny Mahamasina ary dia izay no anokafantsika ny fiarahana amin'ity hariva ity. Tsy mihemotra ny fankalazana ny 20 taona ho an'ny antoko tim. Niatrana teny Mahamasina ny mpanohana ny antoko io tolakandro io anao ny famerenana farany. Talohan'izany anefa namafisina ny fiambenana ny kianja sy ny manodidina azy ho an'ny mpitandro ny filaminana. Niezaka ny fampiresaka hatrany ny rotonta saingy tsy tafiditra tao amin'ny kianja ny antoko tiako Madagasikara hatramin'ny fotoana ny alana teny toerana. Ny raharaha nefa efa niakatra fitsarana. Ny fitsarana amsahana ny ady amin'ny fanjakana izay nanome fandresena ho an'ny antoko tim io atoandro io. Nanamafy ihany koa ny mpisolo vava fa manao tsinotsino amin'ny fitsarana sy ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny prefekturan'ny tanàna. Tsy manaiky izay mety didim-panjakana avoaka amin'ny prefe izy ireo ary manasoka azy izany ho tsy ara-dalàna. Aminay zany aloha manontany zay eto malagasy ve manana tany eto amin'ny tany-tandalàna sa tsy eto amin'ny tany-tandalàna satria voalohany indrindra aloha raha azonay tsara ny gendarme dia hoe ho an'ny vahoaka sy ny tanindrazana. Ankehitriny tompoko ngamba tsy ho an'ny vahoaka ilay izy ary tsy ho an'ny tanindrazana fa fiarovana tombotsoa ny olon-tsotra na olona mpanao politika tsy amelana ny tim hiditra ao anatin'io na dia misy ary ny didim-pitsarana. Etsekinan'izany ny prefekturan'ny tanàna dia nanao fanambarana io arivo io fararana ny hetsika mety anakorotana ny tanàna sy ny manodidina azy manomboka androany hatramin'ny alahady ho avy izao. Andrefepetra enitra kosa izy ireo amin'izay minima anakorotana izany tanjona amin'ny fandrarana ny fitsinjovana filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Indépendamment ny décision-ny tribunal administratif ty acte hafa mihitsy ino mikasika le manifestation saika atao Mahamasina fa ty tena acte mihitsy amin'ny autorité administrative na eto amin'ny préfecture d'Antananarivo. Betsaka le menace zany voalaza fa renseignement azonay ary bien recoupé. Betsaka le menace misy menace ataon'ireo olona le intrus zany amin'izay manifestation mitady atao s'infiltrer ao anatin'le dispositif izy dia
manakorotana. Hatramin'izao ora izao dia mbola miatrana eny avokoa ny pomba ny antoko sy ny mpitandro ny filaminana. Fa nampitandrina ireo teratany ny masoivo amerikana ny amin'ny tsy andehanana eny amin'ny route des hydrocarbures ny arabe ny fahaleovantena eny Analakely ary ireo faritra manodidina Antananarivo ho an'ny ity andro an'ity tahaka izany ihany koa ny anentanan'izy ireo ny teratany mba tsy ho eny amin'ny faritry Mahamasina sy Behoririka mandritry ny asabotsy izao. Fa lafim-baovao hafa kosa indray mikasika ny toe-karena dia hosoloana vaovao avokoa ny endriky ny volona taratasy mitondra ny sandam-bola ariary manomboka amin'ny ariary zato hatramin'ny ray alina miampy ny fahatongavan'ny roa alina ariary ihany koa. Ivoaka ny alatsinainy ny fafito ambin'ny folo ny volana jona ho avy izao ny vola vaovao roa alina ariary, iray alina ariary, 10,000 ariary sy ny 2,000 ariary. Roa volana aoriana izay kosa no ivoan'ny vola 1,000 ariary, 500 ariary, 200 ariary ary 100 ariary. Mbola manan-keratra any nefa ireo vola ampiasaina amin'izao na dia efa manomboka aza ny fanapariana ireo vola ireo raha ny fanazavan'ny Banky Foibeny Madagasikara izay nanaovana andresaka ho amin'ny mpanao gazeta amin'ny ity androany ity. Isan'ireo nanatrika izany Rindra Tahiry sy Stéphane Rakotomalala. Hanan-keratra ireo vola taratasy efa mivezivezy sy ampiasaina amin'izao fotoana na dia hanomboka hivoaka ny alatsinainy 17 Jiolay izao aza ny vola vaovao roa alina ariary, iray alina, 10,000 sy 2,000 ariary. Ny 17 Septambra kosa no amoahany ireo vola vaovao amin'ny 1,000 ariary, 500, 200 sy 100 ariary. Fanamby lehibe ho an'ny toe-karena malagasy ny famoahany ireo vola vaovao ireo raha ny fanazavan'ny gouvernoura. Appreciana ny olona hoe apetrao ovao le volanareo dia apetrao any amin'ny banky na microfinance na poste na caisse d'épargne ny volanareo fa azatazomina lela volantsony. Zay zany le tena izy ka rehefa tafiditra anatin'izay sehatra formel zay ny vola dia miena zany le kasha dia moramora kokoa ho an'ny Banky Foibeny ny mampiatra ny politique monétaire. Eritreretinareo zany ny risque ho an'ny firenena raha misy 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards na phobie zay tonga vezivezy eto amin'ny firenena ity dikan'izany morodana tanteraka ny économie an'ity firenena ity. Ezaka manokana ataon'ny Banky Foibeny amin'izao fotoana ny amerenana indray ny fitsinjarana ny fampiasana ireo vola araky ny sandany. Mila manantona any amin'ny banky araka izany ireo tsy maintsy ampiasa izay roa alina ariary izay. Ny problemantsika tety dia tsisy noantsika intsony ny volantsika fa ny ray alina ariary nampiasaina tamin'ny rehetrarehetra raha izay. Nzatra faharoa koa zany dia fantatra fa teo amin'ny fizarana an'ireo volareo araky ny totam-bola tsy azo zaraina amin'ny distributeur de biens ny roa alina ariary. Raha mila roa alina ariary zany satria tsiny ny entinao manao zavatra mihitsy dia lasa ianao miteny hoe za tena mila roa alina ariary satria anao an'izao zavatra zao anavidy an'izao dia makany amin'ny banky ianao zany mitady an'le roa alina ariary fa tsy zaraina anatin'ny distributeur de biens ohatra ny roa alina ariary. Zay zany ny averintsika amin'olona zany ny fampiasana ny vola eto Madagasikara fa efa déséquilibré. Orinasa telo avy any Eropa mpanamboatra vola isandreo 5 goavana indrindra maneran-tany no nisahana ny fanontany ireo vola ireo. Avolenta ary nokendrena hisongona ny firoborobon'ny fanaovana osoka manoloana ny teknôlôjia amin'izao fotoana ireto vola ireto manomboka amin'ny ariary zato hatramin'ny roa alina ariary. Tsisy financement akory spécifique nampianakitsika amin'izy io fa financement propre Banky Foibeny zany no anatotana ireo vola ireo. Tony ny vola rehetrarehetra. Ny Banky Foibeny tsy mitrosa mihitsy amin'ny fanatotana vola zany. Manana endrika iraisana amin'ny ankapobeny ireo vola vaovao mba hanamorana ny famantarana. Misongadina amin'ireo sandam-bola tsirairay avy ny harena voajanahary, kolontsaina, toera manan-tantara sy toe-karena mampiavaka ny Madagasikara. Misolo tena ny renivohim-paritany enina ihany koa ireo sary ireo. Mbola mijanona kosa ilay lohanomby hita rehefa tarafiny. Ankoatr'izay, mbola mitoetra ireo famantarana azo tsapahitanina tahaka ny efajoro, boribory sy ny telozoro ho an'ireo manana fahasembanana ara-pahitana. Tsy hijanona ny hetsika fampahafantarana ny vola vaovao manomboka rahampitso mba hisian'ny fahatoniana mandritra ny fotoana hiatrehana ny fanovana.
Iseny to anatin'ny dokam-barotra fohy isika ary verneto indray rehefa avy eo. Soranao mbola miaraka amin'ny amin'izao fotoana izao ary anoy ny fotoana isika miaraka amin'ny actu. Vois ta vie en grand. Manolotra anao ny actu. Ho an'ny somamanina avy hatrany isika. Tsy marina ny fanaparitana ny vaovao fa miverina mitrandraka any somamanina ireo sinoa amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro matiantoka noho izany ponina any an-toerana raha nambara ny ben'ny tanàna ny somamanina nidina tany an-toerana ary androany mitatitra ny vaovao mahakasika izay rina Andry Malala sy Dolfa Rakotoniainy. Fa ianonareo fiverenana ilay sinoa ity tena misy tokoa rehefa misy marina ve fiverenan'ireo raha amiko manokana aloha mbola tsy nahita hoe ireo izy tonga fa ny feo mandeha zany hoe misy fitaovana tonga ao fa zay aloha mbola tsy fantatro sa tsy dia bakeny ohatra mbola tsy mahita zany sady tsy malala zay eto an-tanàna mihitsy fa tsy mahita zany aloha hatramin'izao tsy misy za aloha za manokana sady tsy mora sady tsy porany sady tsy mombany tsy mpandray tsy malala zany tsy fantako sady tsisy haiko le izy fa toatra tsy sinolo dia le sinoa efa lasa dia mbola tsy miverina izy tsy dia haiko loatra tsy dia hitako loatra. Diso ny filazana fa miverina miasa ao Andravolobe Somamanina ny orinasa sinoa Jiong sy ny Min raha ny fanazavan'ny ponina. Ny faraka amin'ny telopolo ny volana May ny nidina tena toerana farany ireo sinoa naka ny entana tranolay 7 miaraka amin'ny mpiambana sisa no iteny toerana sy ireo tapaby izay tsy afaka ny batana intsony. Fanakoritana tsaim-bahoaka ny filazana ny fiverenan'izany. Ny fahaenina amby 20 ny volana Jona teo kosa no nisy olona nanangotsiny fanoherana izany indray. Izay hoe mahafangoana tsiny indray fa hoe hoavy ny sinoa dia ny tsy hita maso izay tsipaka fa hoe hoavy indray ho ny sinoa nisy nanangotsiny tany ivelambelany tany fa tsy hitanay moa dia sarotra be nanaporofaly izy rehefa nijerena moa dia ohatrany tsy tazana teo raha lizy fa ny olona no tonga tatitra ao aminay izay eo amin'ny fanaovana ny kabary sy fanaovana ny lefety eo. Marina fa ny fitrandrana ireo tany Somamanina dia nampidi-bola be ho an'ny commune ary olona mahery ny arivo no nahazo tombotsoa mivantana tamin'izany ny sinoa izay nanofany tany amin'ny vidiny manodidina ny 9 ariary ny ampahantany iray. Any Antsirabe kosa dia nandray ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana ihany ireo mpampianatra mpitsara tao amin'ny foibe mpanadinana lycée André Resampa androany. Ireo mpampianatra avy amin'ny sekolim-panjakana no niroso voalohany tamin'ny commission d'entente androany maraina. Ny hariva kosa vao niditra tamin'izany ireo avy amin'ny sekoly sy miankina taorian'ny fifandresendahatra niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra samihafa izay nahitana ny avy ao anivo ny ofisy pirenena misahana ny sekoly sy miankina, ny tompon'andraikitra avy ao anivo ny talim-pasitra, ny fanabeazam-pirenena ary ny lehibe ny fari-piadadiny mpampianarana Antsirabe araka izao vaovao izay tatery ny zora ampianandrasana avy any Antsirabe izao. Niroso tamin'ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana ihany ireo mpampianatra teto amin'ny foibe mpitsarana lycée André Resampa Antsirabe androany. Ireo mpampianatra avy amin'ny sekolim-panjakana no niroso voalohany tamin'ny commission d'entente isan-taranja tamin'ny tapakandro maraina. Araka ny nambaran'ny sasantsasany tamin'izy ireo dia nisa tamin'ny mahampiasa-panjakana azy ireo no tsy ahazony manohy ny fitokonana. Tao anefa ireo nilaza fa ny fisinatsindry no nanapahan'izy ireo hevitra iroso tamin'ny fitsarana. Ireo mpampianatra avy amin'ny tsy miankina kosa dia mbola nitana ny hevitr'izy ireo ihany ny tapakandro maraina. Tonga niara-nitady vahaolana tamin'ireto mpampianatra ireto moa ireo avy amin'ny ofisy pirenena momba ny fampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana. Nisy mihitsy ny latsabato no tanterahana ahitana ny fanapahan-kevitra ireto mpampianatra tsy miankina ireto. 7 tamin'ireo nandatsabato no nisafidy ny tsy iroso amin'ny fitsarana raha tsy mivoaka ny tambin-kiaraman'izy ireo. Raika amin'ny 30 kosa nisafidy ny iroso amin'ny fitsarana ny taratasy mpanadinana fa nangataka vahaolana matotra avy amin'ny foibe paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny fari-piadady mpampianarana Antsirabe voalohany. Nanomboka teo dia nivaky roa ireo mpampianatra avy amin'ny sekoly miaitena. Niara-nitady marimaritra iraisana tamin'ireto mpampianatra ireto ihany moa ny talepakitra sy ny lehiben'ny Cisco taorian'ny fifandresendahatra sy ny fanomezan-toky avy amin'ireto tompon'andraikitry ny fanabeazam-pirenena ireto no nanapahany ireo mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina hevitra fa iroso amin'ny fitsarana ihany ka nirosoan'izy ireo tamin'ny commission d'entente ihany koa ny tapakandro hariva teo. Io atao le correction zany le izy fa ny drainana metoko hoe karakaraha ingana ny trésor dia napiny le vola Cisco tsy mampena le vacation dia
papiny fa nole resaka lanitera administrative zany no mahatonga azy elaela sy ny taratasy dia zay akoatany efa mivahany izy zany ohatra ndeha na correction fa zany ana commission d'atao satria problème ny mpianatra avy amin'ny privé maro anisy eto amin'ny Tsirabe par rapport amin'ny anina noho izy sady mazana niveau izy zany ambonimbony raha riva fa no entente zany satria tsy mety ny degrena hoe tsy entente izy raha vao tsy miditra nareo privé. Araka ny nambarany lehibe ny foibe mpanadinana lycée André Resampa moa dia tonga avokoa nanao ny fitsarana ireo mpampianatra rehetra ny tapakandro hariva. Fa fanampiana ara-tsosialy kosa no nataon'ny fikambanana Jite Alumni Association. Taorian'ny fanampiana ireo mpianatra teny amin'ny EPP Ambohimenarina Alasora dia naneho ny asa sosialy fanaony ireo mpianatra fahiny azo vanjim-pianarana ho an'ny Inde mivondrona ao anatin'ny fikambanana Jite Alumni Association nanolotra body fotsy ho an'ireo zokiolona ao anatin'ny Fizoma tetsy amin'ny faritry 7 hektara sy fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra jamba sy marenon'izy ireo tonga nanome voninahitra sy nanolotra ireo ihany koa moa ny vovonan'ny Inde sy Madagasikara na ny sim ary ny masoivon'ny Inde miasa sy monina eto Madagasikara rahantsika ny fanampana-savana mahakasika izay. Ny androany moa zany dia fanomezana ny anjara biriky ny association Jite Alumni Madagasikara izay ivondronareo mpianatra nazy vatsim-pianarana tamin'ny gouvernement indiana izay miara-miasa ny sima ihany koa cercle andro Madagasikara eo ambany fiahin'ny ambasadiny Inde zany anjara biriky ho an'ny fiarahamonina efa nisy moa ny tapany voalohany ho an'ireo mpianatra sahirana mendrika teny Alasora dia ny androany indray zany ho an'ireo zokiolona izay ao anaty fikambanana Fizoma izay nizarana body fotsy sy biscuit sy zavatra vitsivitsy zany mba ahafahana miatrika an'izao ririnina izao. Misy ihany koa ho an'ireo manana fahasembanana jamba sy marenina izay nomena fitaovana manokana ahafahan'zareo mamaky boky sy mianatra sy miasa ihany koa. Dia eto zany dia hafaliana ho anay mianadahy ihany koa no mampilaza fa izy zany fizahana maim-poana ho ataon'ny sima amin'ny 20-21 juillet zao ho an'izay olona liana amin'izany fa misy manampahaizana manokana avy any Inde hanao fitiliana resaka voa, resaka fo ary resaka homamiadana. Lafam-baovao hafa kosa indray satria dia efa tonga eto amintsika ny lamaody avy any Korea Atsimo raha resaka fitafy. Manome fahafampoany ireo mpakafy manokana izany tranombarotra vaovao izany ke fashion store etsy Ankorondrano. Sambany moa vao nisy magazay manokana manome vany izay fitafy malaza any Korea izay eto amintsika raha ny fanazavany mpikarakara mampiavaka ny ke fashion ny fisokajiana ny vidin'entana arakaraka ny lokon'izy ireo. Nanatrika izany ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy androany moa Rindra Tahiry sy Stéphane Ajakoto Malala. Ika farany amin'ny lamaody avy any Korea andelahy sy ambehivavy ireo no atolotry ny ke fashion store magazay vao nisokatra eto Ankorondrano. Kalitao voalohany avy any Korea avokoa no entin'ireo akanjo atolotry ny ke fashion store ireo. Ny ke fashion store dia miavaka satria ny kalitaon'ny produit anay dia anisan'ny farany tsara indrindra amin'ilay hoe produit coréen zany dia izay mihitsy ny spécialité anay. Ilay izy aloha mbola tsy misy eto amintsika. Izay zany mitondra innovation foana, izay ilay noresahana teo. Dia ao anatin'izany dia hitondra kalitao amin'ny marché malagasy amin'ilay produit asiatique ohatra ny Thaïlande, ny Chine ohatran'izay dia mba mitondra ny avy any Korea zay hitanay hoe zavatra tsara ilay izy azontsika jifaina tsara amin'ny vidiny mirary. Kalitao tsara saingy mifanaraka amin'ny filan'ny rehetra ny entana ato amin'ny ke fashion store. Tena mampiavaka azy ireo ny fametrahana amin'ny vidin'entana arakaraka ny lokony. Loko enina ihany no hita ato amin'ity magazay ity arak'izany. Ny prix mirary dia mirary à partir de 6 900 ariary dia arak'ilay tenenay teo nenay miavaka ny tolotra izany hoe zay code couleur ny hitondranay anazy dia misy code couleur anankenina ihany ato aminay prix anankenina zany ao anatin'izay dia zay hitanareo miaraka amin'ilay code couleur iny dia mitovy daholo ny prix na blouson na pantalon na rehetrarehetra dia izay ilay izy oui.
misy ny violet 6900 ariary, dia manaraka ao ny rose 12900 ariary, dia avy eo manelanelana an'izay ny bleu 19900 ariary, dia ny vert 29900, dia ny rouge 59900, dia le silver zany hoe le argenté reny le modèle unique sy article d'exception. Tafiditra ao anatin'ny vondrona Infinity, orinasa mpivarotra fiara mitondra ireo marika koreana eto amintsika ny Fashion Store. Nisy ny fanadihadiana nataon'izy ireo mialohany ametrahana ny magazay teto Antananarivo. Fantatra tamin'izany fa mbola malalaka ny tsena ho an'ny vokatra voakalitao avy any Korea izay efa manana ny toerany ihany koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha eo amin'ny lamaody. Andranjaran'ny fampidiran-ketra araka izany ny fisokafan'ny Fashion Store. Fa nisy fanadihadiana nataonay alohan'ny hidirana tamin'ity marché mazava ho azy, dia eny tena mety amin'ny tsika malagasy le izy satria arak'ireo hitanareo zao tsy hoe le habit traditionnel akory no entinay foatra ny fiakanjontsika eny ange ny fiakanjon'zareo ary ny coréen dia anisan'ny pays mandroso indrindra en matière de mode amin'ny pays international rehetra hitatsika izy ao anatin'izay tontolon'ny lamaody zay, dia izay no mahatonga anay hoe safidy an'zareo zany hitondra an'le izy eto amin'ny marché malagasy. Androany izy ireo no niroso tamin'ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny fisokafan'ny magazay Fashion Store eto Ankorondrano. Hozaraina fanomezana avokoa ireo mpanjifa rehetra tonga amin'ity volana Jolay ity anamariany izay fisokafana izay. Izay ny lamaody avy any Korea fa hoan'ny amin'ny vaovao hafa avy any ivelany indray isika. Efa nanomboka omaly ary mbola nitoetra amin'ny androany maraina ny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina izay manohitra ny G20 tao Hambourg izay anatanterahana ny fionana tampon'ny G20 ao Allemagne. Maro tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana moa no naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana fanadihadiana vetraka ary. Mbola nitoy io maraina io ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpanohitra ny G20 teto Hambourg izay anatanterahana ny fionana ny tampon'ny G20 eto Allemagne androany. Fandorana fiara sy fidinana an-dalambe mba tsy ahafahan'ireo delegaciona avy amina firenena maro mandray anjara ao anatin'ny G20 mifamezivezy. Io no tena tanjon'ireo mpanao fihetsiketsehana. Mba anaparitahan'ireo mpanao fihetsiketsehana noho izany dia tsy maintsy niditra ny sehatra ny mpitandro ny filaminana. Baomba mandatsa-dranomaso ary rano ireo no nampiasain'izy ireo. Vokatry ny fifandonana teo amin'ny rotonta, polisy miisa 10 no naratra ary tsy latsaky ny 570 kosa ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotra. Tsy aivona moa fa efa nanomboka ho malalaka nisy iray andro mialohan'ny andrazana ny fionana tampony G20 teto Hambourg no efa nisy ny fihetsiketsehana nataon'ireo manohitra izany. Mpitandro ny filaminana mahery ny roa alina moa no nahetsiky ny fitondrana eto Allemagne ho fitandrona ny fahalemana eto Hambourg mandritra ity fionana ny tampon'ny G20 izay aritra 2 andro ity. Plusieurs personnes ont été blessées et d'autres. Fanateo aza izay fihetsiketsehana nataon'ireo manohitra ny G20 ho an'ny omaly sy androany izay dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ihany ny fionana tampon'ny G20 izay totosaina ao Hambourg ao Allemagne nanomboka androany izy tonga nanatrika izany avokoa ireo mpitondra firenena isan'ny matanjaka indrindra maneran-tany isan'ny lahadinika mandritra ity fionana tampony ity moa ny mahakasika ny fifanarahan'i Paris momba ny fiarovana ny tontolo iainana ary eo ihany koa ny fahalalan'ny fifanakalozana ara-barotra. Anano sarotra ary tsy mora ny ahitana marimaritra iraisana hatramin'ny rampitso manoloana ny politika izay ampiary ny États-Unis isan'izany ny fanapahan-kevitry ny Flo Trump momba ny fialan'izy ireo ao anatin'ny fifanarahan'i Paris amin'ny fiarovana ny tontolo iainana araka ny fanambarana nataony voalohan'ny volana Jona lasa teo. Eo ihany koa ny mahakasika ny fahalalan'ny fifanakalozana ara-barotra. Satria eto Allemagne no anatanterahana ny fionana ny tampony dia nanamafy ny chancelière ny Allemagne Angela Merkel fa tsy maintsy mahita marimaritra iraisana aoriana izao fionana ny tampony izao na eo aza ny tsy fito vonin-kevitra misy eo amin'ireo firenena mpikambany. Ankoatra ireo teboka roa ireo dia isan'ny lahadinika mandritra ity fionana ny tampony izay aritra 2 andro eto Hambourg ety ihany koa ny ady amin'ny asa fampiroroana izay isan'ny hamoahana fehi-kevitra iraisana ihany koa. Mariana moa fa tonga ny anatrika ny fionana ny tampon'ny G20 avokoa ireo mpitondra firenena isan'ny matanjaka indrindra maneran-tany isan'izany ny filo amerikana Donald Trump, ny filo rosiana Vladimir Poutine, ny filo frantsay Emmanuel Macron,
ny flot turque Recep Tayyip Erdogan sy ny maro hafa. Andrasana araka izany ny fehi-kevitra iraisana izay ivoaka rahampitso aorian'izao fihaonana ny tampony izao. Mbola hiaraka aminao eto ihany ny tenako sy Sonia Andrenirina anolotra aminao ireto vaovao manaraka ireto. Karazam-biby goavambe ny aina tany amin'ny 70 tapitrisa taona lasa tany no entina aminao atao anatiny ity fanadihadiana izay voarantsika ao anatin'ny tapany faharoa izay. Ao anatiny hoe anao kosa ho abolana na ho ampitenenana na koa fomba fiteny ahitana ny teny hoe tany izay no fanontaniana napetraka tamin'ireo olona izay sendra ny fandraisam-peon'ny Jite tamin'ity androany ity. Ary farany ao anatin'ny vaovao hafakely no hitsidihantsika ity toerana izay hafakely any Chine ity ny andindimizay no arahantsika ao anatin'ny insolite. Ireny rehetra ireny araka izany no mbola anasana ianao tsy hisaraka hatrany amin'ny Jite ho an'ny anio isento ao anatina dokam-barotra vitsivitsy isika isany arahantsika ao anatin'izany ny fisokafan'ny tranombarotra tsara disy ny tsara ho fantatra mahakasika ireo entana izay amidin'izy ireo miverina eto indray isika aoriana ireo dokam-barotra ireo. Ety Mahamasina no misy ity magazay vaovao tsara disy ity, mora hita ny toerana satria dia eto ampitany kianja mitafin'ny Mahamasina izany, eto ambony ity parking ity. Ahitana ireo fitaovam-pianarana sy fitaovana ampiasaina ao amin'ny birao ato amin'ny tsara disy. Dia ny magazay dia misokatra ny latsinaina hatramin'ny zoma, amin'ny sivy ka hatramin'ny 10 mora hariva tsy miato, fa ny sabotsy kosa dia amin'ny sivy ka hatramin'ny 12. Amin'ny vidy mirary dia mirary ny entana ato amin'ny tsara disy. Ny cahier premier plus izao dia 700 ariary monja ny singany iray. 900 ariary ihany koa dia manana stylo Lexi ianao. Maro be fa tsy izay ihany. Ny mampiavaka anay manokana amin'ny tsara disy izay mpanafatra amin'ny vantana. Dia izay moa izany dia représentant ny marque Lexi amin'ny stylo. Dia Correx koa torak' izany ary ny cahier indray ny premier plus. Misy ny tolotra omeny ny tsara disy ireo izay mividy ambongadiny. Tanjony hatr'izay moa ny hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa sy hanolotra entana manaraka ny kalitao. Ny société na grossiste na koa hoe fianarana ny tsara disy dia afaka manolotra tolotra manao livraison ny zareo. Ankoatra ireo magazay efa nisy aloha mbola hiezaka hatrany anakaiky ny mpanjifa izy ireo amin'ny fanokafana tranombarotra vaovao hafa. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao atao anatin'ity isika no hijery ireo karazana zana-pandaharana maro samihafa ny insolite ny oyanao ary ny fanadidina manokana mikasika biby iray izay ho ampahafantarina anao avy hatrany. Karazam-biby goavambe ny aina tany amin'ny 70 tapitrisa taona lasa tany no entina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ity mitovy endrika amin'ireny voay ireny ny razana androngobe sakalava afoezina amin'ny anarana hoe razana ary afaka ny fampitana tamin'ny dinosaure T-Rex mihitsy ity biby ity araka ny fanamboarana ireo pikaroka. Pikaroka frantsay sy italiana no nahita ity biby lehibe ity tany amin'ny tevany Mahajanga. Ireo taolam-baly no hitan'izy ireo tamin'izany ka nanamafisan'izy ireo ny fikarohany. Tamin'ny taona 2004 no efa nahitana ny nify sy ny tapany ambany amin'ilay vavan'ilay biby be. Nambara fa karazana biby vaovao mihitsy izy tamin'izany. Dia ato koa mampiseho ny site paléontolozika nanaovana gisement tamin'ny andron'ny vazato zany ato aminay ato. Fa misy koa nefany ity zao dia efa ahitana ny dinosaurita tany amin'ny faritry be rivotra tamin'ny Majunga. Hatramin'ny fotoana io no nahitana taolan-doha na ahafahana nanao kisarisary ny mety ho endrik'ilay dinosaure. Ao anatin'ny ère géologique zany dia izy teo amin'ny ère secondaire nisy an'ny fizarana hoe Trias, Jurassique ary Crétacé. Dia amin'ny raha tokony ho izy zany ny biby efa tao anatin'ny fotoana io maty dia efa tokony lasa vato, izay antsoina hoe forme fossile. Razana androngombe sakalava no anarana nomenan'ity biby ity. Manodidina ny 7 metatra eo ny halavany
ary mahatratra ray taonina ny lanjana, izany hoe ny fampitanana tamin'ny Tyrannosaurus Rex mihitsy. Nofantarina koa fa nahatratra 12 cm mitovy amin'ny T-Rex ihany koa ny halavan'ny nifiny, na ahafahany nihinan-kena soamantsara zany na koa nandrovitra hoditra biby hafa. Nampiavaka ity razana ity ihany koa ny fahafahany miaina ambony tany sy anaty rano. Io aloha efa million d'années ny resahana io, hitanareo hitaty io ny fossilisation dia sahala n'ireny réaction chimique ireny. Misy réaction chimique arakaraka les conditions de fossilisation, fa ny tena izy aloha matoa izy tato amin'ny Trias Jurassique Crétacé dia efa tsy maintsy lasa vato le taolana. Ho an'ny Cristiano Dal Sasso, raha hita amin'ireo mpikaroka dia nambarany fa mety biby navesatra be, izany hoe tsy navita niazakazaka firy ty androngo be ty, saingy kosa karazan'ireo tsy mamela mahazo raha sendra azy. Somary miandrandra kokoa noho ireo voay ankehitriny ity razana ity. Azo heverina zany fa mety nampitondra faisan'ireo biby tamin'izany ny razana. Hatreto dia mbola sarotra tamin'ireo mpikaroka ny nanasokajy ity dinosaure ity, théropode ve, izany hoe mitovitovy tamin'ireo T-Rex sa crocodilomorphe tahaka ireo voay ankehitriny. Mazava ny an'ireo mpikaroka amin'izao fotoana izao fa notosuchien, izany hoe karazana crocodilomorphe ihany ny razana. Izy raha teo no karazana voay be antitra indrindra fantatra ankehitriny. Izay no mikasika n'iny voay be iny ary hotoizantsika ny fotoana amin'ny fijerena ny hoy ianao. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ohabolana na ihany koa ohampitenenana na fomba fiteny ahitana ny teny hoe tany, izay indray no fanontaniana napetraka tamin'ireo izay sendra ny fandraisam-peo ny le Jite androany, tonga dia hoarantsika avy hatrany ny valiten'ireo olona ireo. Mba manomeza ohabolana na ohampitenenana misy ny teny hoe tany? Tany boribory. Ina zao ny hevitra izay? Ny hevitra izay satria ny tany efa boribory dia tsy tena hoe boribory fa ovaly. Malama maina ny tany. Tsy ny tany ny fady fa ny fahavaom-bahoaka. Ina zao ny dikan'izay? Hoe tsy ny toerana misy ny fady fa ny fahavan'ilay olona eo le fahavan'ilay olona mitsikera sy ny ohatr'izany. Tamena ve irehatra? Ina ny dikan'izay zao? Ka zatra impossible mihitsy izany hoe tamena ve moa irehatra satria sy efa tany. Tany atsimo-tsy avaratra izay tsy malena elofana. Tany atsimo-tsy avaratra izay tsy malena elofana. Ina zao ny dikan'izany? Ny dikan'izany ve? Ny olona mba mifankatia ka. Iraisamonina le izy. Tany lavitra indrindra. Ina zao ny dikan'izay? Tany lavitra indrindra ohatrany hoe lasa lavitra ianao. Ny azo vanon-kolakana ny tanin'andriny tsara. Ina zao ny dikan'izay? Raha ohatra ka misy zavatra na olona tafita na miroborobo dia noho ny ray aman-dreny na ohatr'izany nahatonga anazy ohatr'izany. Tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka. Ina zao no mety hoe hevitra izay? Izay aza dia manao ratsy amin'ny fiarahamonina fa sady tsy mahita izay angamba no mety akaiky an'izay. Ny azo mivanon-kolakana ny tanin'andro iny tsara. Hoe raha olombelona dia raha tsara ny toetrany ohatra fotsiny dia ny dikan'izany ny amin'ny fianakaviany koa mety tsara ohatra fa izay no mikasika ny iny ary maromaro kokoa ny ireo karazana ohabolana sonia mikasika izay hoe tany izay efa niendritsika teo zao ny hoe ny hazo no vanon-kolakana, ny tanina ny rino no tsara. Misy hafa fantatrao ihany koa ve sonia? Eo ihany koa ny hoe ambomby vahiny an-tany tsy fantatra tonga, tsy misy pitsena lasa, tsy misy mpanatitra atoandro, tsy misy mpangoraka, harivariva misy mitoraka. Anisany ahitana ny teny hoe tany ihany koa ny hoe manao maso voatoto tany ny kibonona, tsy mahalafo tany. Eo ihany koa ny hoe tsy ny tany ny fady fa ny baban'ny olona araka nefa nanarahantsika ireo valiteny izay nentin'ireo olona sendra antsika tao anatin'ny fantaniana iray iny.
Sotranao sonia tamin'iny fanampim-baovao iny zao tsika dia anaraka indray ny insolite. Paperline, le choix de votre succès. Itsidika toerana iray izay isan'ny miavaka ny Chine nisika tanatin'ny hafakely ho an'ny anioalina tetezana iray izay mitsingevana satria kabla ihany no mitazona azy izay no entina amintsika tonga dia hoarantsika avy hatrany ny sary fanadihadiana mahakasika izay. Teto amin'ny valan-javaboary ny Washeng atsimo andrefa ny Chine no nanorenana ity tetezana hafakely ity. Hafakely tokoa satria mitsingevana ilay tetezana izany hoe tsy misy na inona mitazona azy fa kabla irery ihany. Mahatratra 320 metatra miala ny tany nefa ny halavany ary mirefy 720 metatra kosa ny sakany. Ankoatr'io dia natao fitaratra ihany koa ilay tetezana hany ka mahita ny ambany rehetra rehefa mandeha eo amboniny. Tsara moa ny manamarika fa voafetra ho 30 ihany ny isan'ireo olona afaka miara-mandeha eo amboniny ity tetezana ity. Voarara mafy ho an'ireo olona sarotahotra na mora fana ihany koa anefa izy. Ny voalohan'ny volana aprila lasa teo no nitokanana ny tetezana. Ankoatra ny mahafototra avitra samiavaka azy dia ny insitomana mpizahatany maro itsidika ny Chine no antony nanorenana ity tetezana ity. Efa tafiditra ao anatin'ny Guinness Book Records ho isan'ny tetezana lava indrindra mitsingevana moa ity tetezana eto amin'ny parka ny Washeng ity. Norarana ho an'ireo olona fanimpanana tokoa izany ny tetezana iny. Marana fotoana isika hijery ny vinavinan'ny toetrany andro ho an'ny sabotsy izao. Lexi. Amin'ny ankapobeny dia ifadimby avokoa ny rahona sy ny masoandro ho an'ireo renivohim-paritany eto Madagasikara tahaka izany ny any Antsiranana, Antananarivo, Antsirabe, Mahajanga ary Fianarantsoa. Ny any Toamasina no isy ny orana izay vinavinaina mandritra io tontolo andro ny sabotsy io. Ibalika kosa ny masoandro any Toliary. Ho an'ny maripana vao vinavina kosa indray dia somary latsaka ny any Antsirabe satria dia mididina ny 5 hatramin'ny 17 degré ny maripana vao vinavina amin'izany. Ny eto Antananarivo ihany koa tahaka izay ihany midina ihany koa ny maripana ho an'ny any amin'ny faritra hafa tahaka ny Antsiranana 20 hatramin'ny 24 degré. Any Mahajanga kosa dia mbola ny hafanana hatrany no mameno ny tontolo andro 19 hatramin'ny 23 degré izany maripana vao vinavina izany. Ny masoandro dia vao vinavina iposaka amin'ny 9:04 ary ilentika indray amin'ny 5 ora mahery 17 minitra. Sotranao izahay manaraka hatramin'ny farany ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao satria dia farana hatreto izany fotoana izany mifame fotoana indray isika ho an'ny sabotsy izao amin'ny fitora sasany hatrany eto amin'ny ny fandaharam-potoana eto amin'ny Juillet kosa dia mitohy fa tsy mifarana hatreto koa dia aza misaraka aminay. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Sardine trésor. Narana tony le Jite miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Bonjour, Jutika Diaby nanolotra anao teo ny le Jite. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Spaghetti français. Spaghetti français. Bijouterie vite vous la mail. Tongava malaky ao galerie sy tsara lalàna au premier étage box. Manolotra ho anao ny le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais. Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération.